satria efa nazobaiko moa sénateur Rinafa ataova attaque personnel sénateur Lilson fa anahirana atsika amin'ny présidence izy ty satria izy populaire kokoa noho ny président Hery amin'izao fotoana izao. Voalohany aloha, messieurs les sénateurs, nandefa annonce tamin'ny radio sy télé nangataka hisy olon-tena hanotrona hametraka fehezam-boninkazo. Raha azoko n'izy ity zany le olona tonga marobe namaly ny antsoko any problème anareo. Zany hoe tsy tokony ho nahazo olona zany zay zany de efa faly anareo raha tsisy olona teo de tsy nipetraka zay le zavatra anareo zay. Fa noho zany ny antso tonga ny olona fa ny président de la république tsy mahatonga olona any zany ny tena mampalahelo anareo. Zany hoe alahelo ny anareo fa anareo moa zay. Eto am'le hoe lacrymogène tamin'ny transition moa tsy te hiditra amin'ny asan'olona. Zaho messieurs les sénateurs tsy mbola lehibe ny hémorrague. Ny mandamina ny ordre public de ny hémorrague. Ary tadidinao zay nganaovako hoe atsika eto ty tsy miady an-tsena fa mba olona fa sarangan'olona fataoko hoe au niveau. Ny raha ady amin'ny dahalo izy ty haiky nanaovana azy. Fa ny resaketo voatery magnazava zavatra diso tenenina foana zany ny ataoko. Ny tamin'ny transition président Zafelbert tsy ny reconnaître transition. Président Ravalomanana mazava ho azy. Dikan'izany manifestation rehetrarehetra tamin'ireny tsy misy autorisation. Na izy aza tsy nangataka mihitsy. Ka apetraho any amin'ny zalahy amin'ny hémorrague fa naninona nareo nandotraka bombe lacrymogène fa colonel Lilson tsy mbola nandotsaka bombe lacrymogène nandre mandeha tsy mbola nanapaka anio. Tsy grenade lacrymogène no ampiasaina rehefa manao combat. Fa ordre public grenade lacrymogène tsy mbola nandeha fa nandre mandeha. Reny zany tsy nisy autorisation mihitsy reny olona reny raha ny fahafantarako azy. Fa ny ahdiany messieurs les sénateurs nisy autorisation zany tsy azo andefasana bombe lacrymogène zany sao de tsy fantatrao. Zay aloha zany hitanao diso foana zany ny zavatra teneniny messieurs les sénateurs amin'ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny arme. Ny kazerna Kapsat any militaire. Any anao no mametraka ny fanontaniana fa za tsy responsable militairement. Aty Fort du Chêne gendarmerie aty koa tsisy basy vera. Nanao perception atamin'ny fils réintégré tsisy basy vera na raiky. Ka tamin'ny 2002 reny moa reny tena nisy basy vera ary anao gnisan'ny président gentime nitarika gros bras. Satria fa attaque personnel manko izy ty ary nalaza mihitsy ianao fa ianao dolo nampirehitra ny afo tamin'ny 2009 iny ary gnisany nandoro ny radio Madagascar sy ny télévision. Ka ianareo nanao zavatra tsy mety tamin'igny fa Lilson rehefa mahita zavatra tsy mety sy tsy rariny le hoe tenenina hoe manongam-panjakana tsy mety tsy rariny hitako nataony président Ravalomanana de nitsangana. Zaho zao messieurs les sénateurs, zaho zao messieurs les sénateurs ho azavaiko zay raha tianao rehefa avy eo. Anisany nametraka ny président Hery. Ny sahana région de la Sofia nandaniko ny arenako netretiko fa olona ho tsara. Fa rehefa handray ny président Hery zahay tao Befandrina nisy any atao hoe varamandady rambondanitra. Potika tolony rehetrarehetra. Teo fa nisy olo maventy ny teny hoe mon colonel sao de tsy mety amintsika olona toanana io. Sao moa zany izy tenin'olo maventy no resahako. Za aloha malagasy za tsy vazaha. Malagasy tenin'olo maventy magnaja ny ray aman-dreny ary zay ny mahadiso antsika amin'izao rehefa manam-pahaizana na manamanan-karena kely de tsy magnaja ray aman-dreny fa za aloha magnaja ray aman-dreny. Ary raha verina ny fitiavana ny ray aman-dreny fa tahorina mpampianatra mandroso atsika. Napetrako anisany nametraka ny président Hery ny tenako za rery no nisahana région de la Sofia. Fa hitako amin'izao fotoana zao fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy tsy hamita bahoaka messieurs les sénateurs. Ary eto na hoe tezitra ny vahoaka ataovy référendum. Zahay reto nge ny fidy Hery fa tsy agnatiny tsony. Zara raha 5% olona mifidy ny président Hery amin'izao. Zay fa teneniko anao zay sao de diso hevitra. Hitondrako fanazavana kely maître ny teninao teo ny amin'ny hoe didy mandalana fitsipika arahana raha mikasika an'izany atao hoe fahalalahana izany.
no soritanao mazava tsara ny article 10 de la constitution ary ny alinéa farany dia mba haveriko ny précision anatin'le izy zany hoe ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana fototra anana ny olom-pirenena dia mazava ny amin'ny alinéa farany teo ny hoe impératif de l'ordre public, dignité nationale ary sécurité nationale kosa ny fetran'izay fahalalahana izay. Ka andao jerentsika tsirairay ireo zavatra telo ny feran'ny lalam-panorenana tsy hodikaina tsy ho hitsakitsahana ireo. Ordre public no resantsika efa voakorotana ny zany tamin'ny alalan'ny nitondran'ny sénateur Lilison olona hiditra bien sûr satria teo dia efa niakatra ny feony ny rahantsika nahita ny fanoerany fa raha tsy sakanana mazava loatra fa autorisation ametraham-boninkazo ny mandeha sa ny mpanakany ty tsy ny rarahina mihitsy no sakanana ianao ho raha navela nandeha nametraka ny lamina ohatra ny premier ministre sy ny rehetrarehetra tsisy korotany fa ny sakanany ny mpanakana ny diso fa tsy ny nandeha raha ny fahalalànao ny lalàna teny diso fa nanenao misy le sénateur raha ny lamina ny tsisy fanakitsakanana nanaraka ny texte ry zareo ny lamina izay le tsy fanajanao olona zay tsisy tsy fanajana olona ajao ary ny temps de parole koe zao le izy ilay fampiakaram-peo nataonao zay témoigne de ny fampidirantsika ity fandarany ity zay manohitra sy mandika zany hoe misy interprétation zany nataonao amin'ilay autorisation nomena ny autorisation nomena dia mazava fametrahana fahafehezam-boninkazo ho fahatserovana ny nataonao hiantso vahoaka hanotrina anao ary hidina an-dalambe ary hitarika n'ilay olona an-dalambe anaraka anao hoe ny mausolée ny fandikanao ny voalaza lam-panorenana dia ny impératif de l'ordre public tadidio ny fitondram-panjakana dia tsy miantra ambiankoditra izany ordre et désordre public izany vao indray fepetra mazava loatra fa vo hita fa manana n'ilay mauvaise intention ilay olona dia maka ny mesure préventive rehetra ny fanjakana zay ny lafiny anankiray ny faharoa dignité nationale nilaza moa ny avokanao teo hoe miarakytsika eto manao fanalara-kevitra zany tsy nahazo lettre de constitution hiaro anazy ka alao tsy manana prérogative de pouvoir public ny sénateur Lilison mazava izany dia mbola nampianao ihany koa hoe fa misy degré ao anatin'le izy impératif de sauvegarde de l'ordre public nuance be ny zavatra tenenina am'le hoe impératif de l'ordre public samy hafa le sauvegarde zany mila feheza tsara mibrika tsy zay ordre d'idée zay lay tiana ho resahana tsy zay le ordre d'idée zay lay tiana ho resahana fa ilay maha sénateur azy no narovanao hoe sénateur ave dia metrika ho darofana bomba lacrymogène miaro fehikevitra anankiray marina fa mety mitovy zahay amin'ny fomba fijery ara-politika manahirany ty fanomezanareo zay eritreretiko non alefanao mandeha makany amin'ny lalana malama zany zahay zako tonga dia niteny fa diso zahay amiko firikevitra politika no anananay mitovy fa zako tsy niteny mihitsy hoe mametraka lettre de constitution ka hiaro any sénateur Lilison eo akaiky zay koa le hoe samy hafa matsy le samy hafa le impératif de sauvegarde ka zafady izay mbola veriko foana ihany ile izay toetsaina tsy tandalana anamariana fitiava-tanindrazana zay indrindra dia tena hitondrako fanazavana etony aminy hoe tsy voavoalohany sénateur Lilison no
nataonao zao zavatra zao ary ny atomboan'ny fitariana fanonganam-panjakana zay nataonao tamin'ny 2009 anie dia manakaikikaiky organisation na sommet toy izao ihany koa aleo ahity sy azava ny resaka ho fantatry ny ho vahoaka malagasy dia mazava amin'izao fotoana zao ny intention politique ary vita rafitra tsara angamba iarahanao amin'ny filoha teo aloha André Nirina Rajoelina ny fiketrehana ny amin'izany atao hoe atao izay tsy hatateraka ny sommet de la francophonie dia manamarina izany ny mbola tiana holazaina ny hoe mbola ho averina rééditionnena indray ve ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 ka nandresenareo tsy nandraisany Madagasikara ny sommet de l'Union africaine tamin'izany dia sembatsembanina ny fomba rehetra ihany koa ary ny anapofotsika azy dia izao ho hitantsika eo raha mbola isy acte politique ho ataonao indray fa ny foto-kevitra izay entiko kosa dia izao tsy ekena intsony ny fanonganam-panjakana tsisy tombontsoa amin'ny vahoaka na kely akory aza ny fanonganam-panjakana anticonstitutionnel monsieur l'officier supérieur de la gendarmerie nationale zay OSPJ officier supérieur de police judiciaire ihany koa ary efa noantitra anterinao teo ny fahalalanao ny lalàna no mbola hiditra amin'izany intention anticonstitutionnelle izany ianao ary raha ny tena izy raha monsieur le sénateur dia tokony olona ho voasazy ianao satria na hanonga-panjakana na andika ny lalam-panorenana dia mbola izao averinao zao ihany aleotsika hivirina ty amin'ny 2016 fa ohajantsika le resaka tamin'ny 2009 amaly zafa satria pacte personnel ataony monsieur le sénateur voalohany aloha monsieur le sénateur ny vahoaka no mametraka ny mpitondra ny vahoaka koa no manala rehefa tsy mety ny ataony amin'ny alàna ny fifidianana amin'ny alalan'andraso aloha mankoa resaka ny zaho monsieur le sénateur amin'ny alalan'ny fifidianana mametraka le vahoaka fa rehefa lany le mpitondra manao fianianana fa tsisy ny hianina hoe hampijaliko anareo vahoaka ataoko sala am'izao fijaliana mihitsokitsika zao tafaveriny eto amintsika ohatra ny bois de rose zay miasa ve ny filoham-pirenena raha tafaveriny eto tanindrazana amin'izao fotoana zao ny bois de rose averitsika anazy aleo izy fetifetera antany olona nanao anazy ilazantsika fa tsy miasa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao averatsika no izy aloha monsieur le samy fiatraika ny tetezamita nanapitehanareo ny firenena no mahatonga ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fantrana tanteraka averitsika eto amin'ny plateau fetifety aloha ary dia averitsika amin'ny 2016 indray aloha ny resaka dia averitsika amin'ny 29 tsy mbola mitondra firenena jereo zany bois de rose zany ankamaroany olona miaraka aminareo ao amin'ny fitondrana amin'izao no lista anatin'io bois de rose na le voanaverinao hojerentsika ny lista na le any Singapour olona miaraka aminareo ao no agnatiny fa ny fantatro sénateur Lilson tsy agnatiny zay aloha mikasika an'iny ny vahoaka hoe mametraka raha mpitondra magnasoa vahoaka mahay mitondra fa tsy mamaritra tanindrazana tsy misy vahoaka hetsika ary tsy misy koa vahoaka havita hiaritra hoe efa tsy mety ingeny ataony mpitondra dia zay tiany ataony atao hiaritra izy ny zavatra zay natao aho sy ny fangatahana hametraka voninkazo ny zavatra nisy tary amin'ny Ambojatovo na teny amin'ny mausolée efa napetraka ho elingelenina ho atahorana mihitsy zany sénateur Lilson zany rehefa misy monsieur le sénateur manifestation hitranga mivory ny OMC ary zay nazavainy mon général ko izy tefa ampiko eto ny mon général atsika samby manaiky le dispositif resin'ny force tsy ny dispositif resin'ny force ny problème satria mandeha renseignement mety mandeha ny ahiahiny tsy olany fa apetraka ny dispositif mba hisorohana ary resaka fahalalahany fanehoan-kevitra ne ny hevitra voaka raha vo tsy miteraka hadisona tsy andresanao fepetra mifanohitra amin'izay